Afakotini derano Andriamanitra. Mankalazanao androany. Ny fiainako rehetra dia mideranao. Ny momba rehetra tompo atongako hiderananao. Ity herinandro ity tompolahy hiderako ny anaranao masina ary apetraka am-pelantananao. Mino aho tompo fa ianao dia miasa, ianao dia hiteny amiko, ianao anositra manampy ahy amin'ny zavatra rehetra. Rakofako amin'ny ranao Jesosy ity herinandro ity, herinandro feno fahasavana, feno famirapiratana, feno fahitampitiny, feno fahagagarana, herinandro ny valim-bavaka, herinandro ny fipoahana mahagaga, herinandro ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Maminany aminao ary herinandro, ao ka hisokatra ny fitahivo rehetra, hisokatra ny fiainana, tsy misy blokazy intsony, blokazy rehetra rava, hisokatra rehetra tsy ambiny, zay fanaratsy, mifangana manotra, ireso anao, plano fahavalo rehetra, tsisy ambiny, milena rehetra ifandatra, ureseko lata, amin'ny anaran'i Jesosy, miany anao Satana, tsy manam-pahefananao, amin'ny herinandro ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masoterana. Halleluja. Tsisy devoly eketsika ikitikitika anao zany. Amen. Minao an'izany ve ianao? Raha misy teny aminao hoe devoly tsy tery lalana aminay ity izy hoe tery lalana anazy. Laza hoe amen. Tsy voambolana antsika miziona ato zany devoly tsy tery lalana zany. Amen. Amintsika miziona devoly tery lalana. Azoko miteniteny an'izany fa tsy agnaty baiboly boko zay. Amen. Raha foroporonin'olo fogna zany nare maramara fa devoly le tsy tery lalana. Tsy verset biblika zany. Ka tsy fahotana mba tsy mibolana an'izany. Fa in Jesosy ianao. Tsy tery lalana le ratsy. Asa mo verset ni Job zay ny tany malaza zisika niany. Ka anao raha mba manam-ponona za mba miteniteny zavatra karan'izany. Amarao raha manjary korany io marao. Satria zany phrase zany tompoko dia magnambonimbony devoly. Tadio zany. Atsika tsy mpagnambony devoly. Fa mpagnome voninahitra n'Andriamanitra. Ary zay ny antony ideratsika vao maraina atsika dia efa midera n'Andriamanitra. Satria fantatsika fa présent eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Zany koa ny antony anatanterahitsika n'ity fotoanandroany ity satria Andriamanitra hiasa ao fiainanao. Inonao ve zany? Halleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabanao zay hitako sekiseko mbola tihoandroany sasany fa nafoy fandriana mafana, tomboko ny afoy le farany tsara aminao androany. Tahin Jesosy atsika mianakavy. Ty herinandro tia dia araka izy lazaiko anao anaovantsika fanamby mihitsy. Tena hiaraka hitonga amin'ny Jesosy atsika mbola tsy tapitra herinandro zany zany voambolana mila teneninao manompo zao. Mbola tsy tapitra herinandro ty misy fagagana hitonga na mandeha bazary anao na mandeha tongotra na mandeha miasa tena tenenitsy mbola tsy tapitra herinandro ty. Hiasa ny fiainana mbola tsy tapitra ty ary mbola tsy tapitra tokotrany vao manompo izy androany. Halleluja. Tahin Jesosy ianao, miovy ianao an'ity fotoanandroany ty. Zay fotsiny zavatra mba ingaviko anao, aoka anao mba ino an'ity fotoanantsika androany ty. Fa hiasa ny fiainanao Andriamanitra. Satria ny fononao no mamaritra ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra anankiray asain'ny tompo teneniko anao androany dia hoe hisanatra amin'izay ianao. Anao ve tsy mamino fisanatana? Mila mino an'izany. Ain'Andriamanitra revana mananatra. Tahin Jesosy ianao. Mba ianao mahatonga ny masoandro io ambony io fogna zisika niany. Nefa io tsisy zavatra mitazona. Satria nasandatra Andriamanitra. Amen. Ka rehefa Andriamanitra io mananatra anao na iza te hampidina anao na iza sorena aminao efa zay no izy. Ary manomboka androany no hitany masonao. Zay natonga na koa nakafanoarana indray mandeha hitanana bibilava. Ndanange ho ajereo fa vitsikely olo tia bibilava. Zany olo tsy tia. Hala. Zao vao mahita an'iregny dia fa marikoriko. Fa na halan'olo jiaby tompoko bibilava fo. Fa tsy ary fo. Azonao ve zany? Satria fa Andriamanitra nampalavana azy. Tahin'Andriamanitra ianao. Ohatra koa zao ihany zao andro antoandro, ho avy zao maraina, ho antoandro ary ho hariva.
na izy sorena mitsisy afaka mampidoko an'iny satria Andriamanitra nanao an'iny. Ny zavatra anankiray ataon'Andriamanitra zany tsy misy mahaovana iny ary tsy misy mahasakana. Iny toko manokana. Dia jereo tsara fa nafinan'Andriamanitra ho agnatiko sy ao anatinao zay kapasité zay. Zay fahaiza-manao zay. Raha misy zavatra tianao mba hoforonina zany hoe tonony amin'ny vavanao. Zany mahatonga anao mandrara aza maniteniteny an'ireo hoe devoly tsy dia lalana ao. Fa ny fiainanao dia faritany zay zavatra teneny vavanao. Tadio zany. Ny teny Adama tany amin'ny andron'ny Genesis, tamin'ny bokon'ny Genesis, boko voalohany. Tamin'izy nanamboatra ny zavatra rehetra Andriamanitra, dia Adama no nasian'Andriamanitra namoro agnarana ny zavaboary. Amen. Dia jereo fa tao anatin'izay nisy biby anankiray zay malaza mihitsy fa biby maloto, lambo ny agnarana, kisoa. Zany nataony Adama agnarana. Tainy Jesosy ianao. Nandeha ny taona, nandeha ny volana, zay ny fandimbidimby teo kisoa fo. Ary ray andro ara, rehefa ny androka devoly Jesosy teo amin'ny fasan'ny Gadarena. Dia le devoly mihitsy miteny hoe alefaso agnatin'ny kisoa ry zay. Taiza moa nafantaran'ny devoly fa kisoa io satria Adama nanomeny zay agnarana. Hitanao zany fa zavatra tonono vavanao androany na afaka firy arivo taona tsisy mahaova ny indrindra ny zavatra tononon'olo mba hosotra. Adama dia nosoran'Andriamanitra. Adama nomen'Andriamanitra fahaiza-manao. Androany koa anao nosoran'Andriamanitra. Azonao hoe zavatra tiako teneny zany. Aza raisinao amin'ny hay zany karaha nanjary biby ndraiky. Oloha ny lambo, flaky, bibilava. Avake sahino ndraiky. Misy boko olo tia mitsimotsimolo karaha manjary. Izy zany tsy le teny raha mesiny fa le raha hafahafa reny le ndosiny mody avake. Engany mba tsy hitondra kisoa mody anao. Mba hitondra ositra sy fahasoava. Ain'Andriamanitra. Sady lazavao mba tsisy raha hafahafa zany. Olo tia miakivy anao fa mizaka kone hafahafa tsisy raha hafahafa. Fa mariny loatra raha volanitsika dia tsy azo azon'olo. Ary antsika mankafanoarana amin'ny raha mariny anao ke fô tsy indesiny andafy ndraiky anao dia sahiny aiza anao Jeriko zay. Indesiny a Betlehema ndraiky anao. Fa maka zavatra akaiky kely mba ahafahanao to dia mandray zavatra. Tain'ny tompony. Alleluia. Alleluia. Satria ho asandratr'Andriamanitra ianao. Dia ho ataony mitovy amin'ny voromahery. Nanjary vorony koa irazy. Astera, miala ny lambo izy mandeha vorony. Kasapitra namboarin'Andriamanitra reo ka. Tain'i Jesosy ianao. Namboarin'Andriamanitra reo. Ary jereo tsara fa ny zavatra namboarin'Andriamanitra ny tsisy ratsy zany. Fa devoly no transforme anazy ho ratsy. Na hatramin'ny bibilava io raha taloha nisy tongotro. Nandeha. Fa après izy namitaka, nanety nampiasain'ny Satana, namitaka ny zanak'olombelona, tamin'igny izy voahozona hoe mikibona hozona andadizy ao. Fa talohan'iny nanana tongotro. Azonao ve zany? Ary nanana fomba hanafahana ny resaka tamin'olombelona. Taloha. Ny zavatra namboarin'Andriamanitra tsy ratsy fa tsara. Ary jereo tsara fa voalazan'ny Baiboly amin'ny bokin'ny Genesis fa nimena rana hozy izy dia fetsy noho ny biby rehetra. Dika le hoe fetsy io amin'ny Baiboly fianarana hoe endry. Donc zany zavatra namboarin'Andriamanitra tamin'ny endrika spesialy izy tamin'ny bokin'ny Genesis. Endry noho ny zavaboary rehetra zany no nomena rana. Dia zany nahatonga ny Jesosy mampaniry olo maka fagnoharana amin'io satria manana fahendreny izy io. Fa saingy novany devoly le fahendreny taona. Karaha taona olo anankiray très intelligent nefa nampiasain'ny Satana dia lasa franc-maçon reo. Lasa Illuminati. Lasa nompo santo. Azonareo ve zany? Tsy le olona ny ratsy fa le devoly mampiasa anazy no ratsy. Ohatrohatran'izay ngery avy amin'izy io. Ka hozaninao androany satria anandratra anao Andriamanitra. Ataony mitovy amin'ny voromahery ianao. Alleluia. Amen. Ary rehefa Andriamanitra ho aty manandratra, tsisy zavatra afaka mampietry. Zay le aza tomanina mihitsy zany hoe asandatra olombelona. Raha olombelona manandratra mbola afaka ampidininy olo igny. Fa la amin'ny olo anankiray nampiditra anao miasa, afaka magnala anao miasa. Azonao le izy?
Fa raha Jesosy nampiditra anao, tsisy afaka mamoaka anao. Raha Jesosy manandritra anao, tsisy afaka mampidina anao. Ary tononoko androany ny tompo hananatra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Ary efa voasoratra zany ny bokin'ny Malakia toko 3:7-8. Malakia 3:18 izy hoe ho avako ny manombo ahy sy tsy manombo ahy. Fa za zao mba tia mitana. Izy ovy amintsika ireo zao mavonona hoe amin'ny herinandro ty izy tsy hanota mihitsy. Tsy manangatahana zany maty atsara. Sarotro boka handeha fa l'église boka atsika ny pasteur. Enjakanao a. Raha mba apetraka amin'ny question. Izy ovy amintsika ireo zao mba mahavita hoe tsy hanota mihitsy izy amin'ny herinandro ty. Aza mandenga. Misy anjely mahita anao manangatanana. Ary tononoko fa horakofana amin'ny rano Jesosy anao tsy fahotana ty. Tena mba manaova fanamby. Tsy hoe mandrapatonga an'ilay vanim-bavaka fotsiny. Eko seky zoro zay ndraiky digny zay. Tsy mandrapatonga an'ilay vanim-bavaka fotsiny fa tena hoe vonona mihitsy ianao hijoro. Alleluia. Amen. Dia ho hitanareo izy ny Baiboly ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manombo sy ny tsy manombo. Dia tsara zany fa ampitovinaandriamanitra amin'ny olo marina zany ny olo manombo. Inona magnamarina anao zany zay fanompona ataona. Dia nisy ireo voalohany ho hitanareo indray izy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka. Dia nazavaina dia ny manombo sy ny tsy manombo. Donc zany ny olo manombo mitovy amin'ny olo marina. Ny olo tsy manombo mitovy amin'ny olo magnino? Olo meloka. Ho hitanareo izy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka. Bakeo tsara ny Baibolinao ny Genesis amin'ny Malakia toko 4:9-12. Ho hitanareo indray izy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manombo sy ny tsy manombo. Ny fanompona zay ataonao zany no ahafahan'Andriamanitra magnamarina anao. Ary tsy vitan'izany ino manandratan'ny tompo anao. Ka za zany mba mamporisika anareo zay mbola milaza hoe mpinotsotra io midira anatina sampa. Amin'ny zionato tsisy ankagilitiliky zany fa zay. Amen. Rehefa mirava aveo misy sampana be da be, misy président sampana be. Ao ve ny président ny vehivavy fahasoavana. Misy mitsangana koa zany vehivavy fahasoavana na sekretara na magnatona ananjy zany ny vehivavy fahasoavana. Zay vehivavy mba hagnano sampana vehivavy fahasoavana magnatona anazy. Ao ve ny akay magnatona anazy zay te hiditra akay le mandre olo eto. Amen. Ao ve ny intercesseur. Zany le tsy akitony. Mitsangana araka anao igny magnatona anazy zay intercesseur. Amen. Ao ve ny lehilahy ny fahasoavana. Zay ay ako itsy magnatona anazy. Aza magnekisitra raha. Igny kosa tsy lehilahy ny fahasoavana igny raiky mitsangana. Fa ity aty ny lehilahy ny fahasoavana ny rahalahy Bertrand. Amen. Ao ve ny mpanadio. Dia magnadiotra amin'ny fiangonana mampitsangana. Alleluia. Magnatona anazy zay mba te hiditra anatina ny mpanadio izy manatorotoro le fomba fagnadiovana. Amen. Amen. Ao ve ny louange. Zay gany louange zay magnatona zay. Amen. Ao ve ny mpanao délivrance. Magnatona anazy ndraiky koa zay olona te hiditra anatin'izany ekipa délivrance. Amen. Ao ve ny plaitant. Magnatona anazy ndraiky zay tena ny pasteur. Amen. Complet. Izy io mbola tsy voatomboky. Tanora zokiny io. Ao ve tanora zokiny. Reny tanora zokiny reny. Alareo ke tsy fetsy. Basa miaro ekipa. Alareo tsy mafetsy mihitsy.
Samy miara ekipa votoniny zany le sampana misy anao tonga nitsangana tsy maninona misy telo vavy telo lahy mitsangana. Amen. Tahiny tompo manokana nino ka mampirisy ho aza ho an'izay mbola tsy anaty sampana aza misalasala misy zay mahatonga an'le fiangorantsika hoe juna fraisa na olo aveza anao na olo manakory anao bienvenu anao aty zany izy agnanovantsika fiangonana maventy be io mbola amizao tsisy fagnano tete any. Amen. Samy mipetraka agnatiny io dia samy tahina aveo. Alléluia. Amen. Jereko bokony Daniel 12:3. Daniel toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo izy hoe ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Zany zavatra tranga aminao io. Izay gaga zany fa misy famirapiratana ny fiainanao. Izay endry izy dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kinta. Zany raha sinabavy mahatonga anaty tsy mamody vava mihitsy mitongolo ivavaka fô raha tao. Ny fitaomana olona ivavaka dia tsy na fa famerenana ny maro amin'ny fahamarinana. Izany koa ny prisiko anao aza mba hanao azy raiky koa tonga eto fa mitondrana mba teneno olo amin'ny quartier-nareo mba mpafantaro olo amin'ny quartier misy anareo fiangonantsika. Anao marozy tegna mba mafantatra ziona zany. Alléluia. Tainy Jesosy ianao. Amen. Izay endry izy dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kintana. Tahaky n'inona hoe? Tahaky ny kintana. Aza mitodikana nareo mitodia ty. Ho avy koa anjaranao ny aty. Samy mandray na reky eny aty. Eto Andriamanitra. Eto Jesosy. Nomany anao andray gasika Andriamanitra. Gasika ny ositra. Gasika ny falebiaza. Gasika ny fisavaka. Hitanao na tsy na hoe kintana dia stara. Na hoe olo malaza. Nao tsika raha miresaka matetika hoe reny ane stara e. Igny ane stara e. Ho stara ianao manolotra ao. Ho stara ianao manolotra ao. Ho stara ianao manolotra ao. Amin'ny anarany Jesosy. Misy zavatra zany ataon'ny tompo ampalaza zavatra tsara. Zavatra ratsy. Ray sady zany fahasoavana zany. Eto zany androany tsisy zavatra tokony avarinanao mihitsy fa tokony andrinanao. Avy hatrany dia mandraisa. Ary tiako ny manamarika aminao fa ny azavana no zavatra ainga ampandeha indrindra. Ko misy raha malaky mandeha dia ny fahazavana. Dia ozy nefa eto izay endry izy dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Mazava etika zany. Alleluia. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamany dia tahaky ny kintana. Mazava ane zany. Zay mahatonga ny kintana anankiray presque tany jiaby mahita anazy. Satria io ainga ampandeha. Hitanao fa ainga ampandeha anao. Ainga ampandeha ny aktivité ataonao. Ainga ampandeha ny fidiram-bolanao. Ainga ampandeha izay rehetra ataon'ny tananao. Amin'anarany Jesosy. Alleluia. Amin'ny Isaia 68. Isaia toko faha-enimpolo andiny fahavalo. Dia milaza izy hoe iza moa izy reto manidina eto. Isaia 68. Alleluia. Vakio nge raha mba manana baiboly ianao. Isaia toko faha-enimpolo andiny fahavalo. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy 68 toko faha-enimpolo andiny fahavalo. Izy hoe iza moa izy ireo manidina tahaky ny rao ary tahaky ny voromailala ho amin'ny varavarankely. Alleluia. Amen. Zany hoe tsy hazakazaka tsony ianao fa anidina. Tsy mahaino amen aveo. Zany hoe ho afaka zany le medameda reny. Afaka ho azy. Ianao le tsy nafandoka ny tokony ataonao reny ho afaka ho azy. Ianao le taritaraiky reny afaka ho azy. Manomboka ainga ampandeha ianao. Alleluia. Natiora napetraka Andriamanitra anatinao io. Tsy nafa naiky fainganam-pandeha. Alleluia. Ary ny olona ainga ampandeha mora irahana. Tian'Andriamanitra maniraka anao raha vao hitany anao manomboka ainga ampandeha. Zany mahatonga antsika irahany tompo io.
anong ka mahita fa ganapandeha tsika Andriamanitra. Ary angany mba hiampita aminao zany. Angany mba ho hitany amin'ny tokantrano misy anao. Ho hitany amin'ny fiainam-bakatao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zany mahatonga anahy miteny aminao hoe zanaky ziona tsy miramo. Zay le fomba fitenitsika iny ratadidina. Zanaky ziona tsy miramo. Alleluia. Ndana vakinao tantarany Noa tamin'ny tsafodrano. Rehefa nitsahatra ny tsafodrano tamin'ny andro Noa, dia naniraka biby izy, namoaka biby. Nitesta zany hoe efa maigna ve ny tany sa tsy maigna. Satria raha miverina zany biby igny, dika zay fa mbola tsisy tany azo midokoana tany. Fa raha igny tsy miverina tsony, dia midika zay fa efa maigna ny tany. Dia rehefa naniraka biby Noa dia hitesta tany ivelany tany, tsy angidiny nalefany. Azonao tsara. Fa inona nalefany Noa? Voromailala. Tain'i Jesosy eto. Voromailala nalefany Noa. Zay endry sy aingam-pandeha. Alleluia. Aingam-pandeha malaky mandeha regny. Hitanao koa fa iran'Andriamanitra zany. Iran'Andriamanitra hitory amin'olo ambony ianao. Iran'Andriamanitra nafaka firenena ianao. Iran'Andriamanitra mony fanan'olona marina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Fa zao amin'ny maha voromahery ny voromahery, ny voromahery tompoko dia manambady tokana. Fa tsy mampirafy zany. Tokana ny vatany. Io misy heviny ara-panahy zany ary misy heviny ara-nofo. Ny heviny ara-panahy, oka mba Jesosy Kristy ihany no tondroka amonjy anao. Alleluia. Aza mampirafy. Zay ny mahatonga antsika hoe fofombadin'i Kristy. Ka raha sanatry ny vava mbola hoentinao mamonjy tsaboraha ny tegnanao, misy engy ianao zay dika. Raha mbola hoentinao mijery pimasy io tegnanao io, nampirafy an'i Kristy ianao zay. Fa ianao io dia fofombadin'i Kristy. Tsy tokony ampirafy an'i Kristy ianao. Ny fanompontsampy riavana dia fijangajangana ara-pana. Raha anao zany mivavaka amin'ny Jesosy, nefa mbola mandeha manompo sampy, mandeha manompo raza, mandeha mijoro agny am-pasana nagnaty ireo fitahina amin'olo maty, manompo sampy ny anaran'izay. Ary mahaverany amin'ny elo. So dia anao fitahan'olo. Mamanareny ako mamantegna fa izy fa maty ka le. Anao zany kapolanao zany dia tsy dia vangenao, akory nde mangolo maty. Anao tsy raha mpamosavy. Fa in'Andriamanitra ianao. Azonao ve zany? Ny voromahery dia manambady tokana. Araiky fô mivadin'ireo. Ka raha lehilahy anao mijery anahy io, firy vadinao? Tsy voromahery anao zay mahatonga nambady maro fa dronga. Raha ilovy. Staraka malaza be zay tiako be zay ny raha ilovy anao. Regny zany no mampirafy. Vorondolo koa dila koa regny raha pirafy. Vorondolo, les zibous. Vous n'êtes pas des hiboux, mais ce sont des aigres. Amen. 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 Tain'i Jesosy ianao. Ary tsy vitany hoe aigla fotsiny fa aigla royal. Amen. Io zany zao vonakireny mba taleno resina babidina anao ohatra mba fomba manambady ianao. Ka tianao mba hanjary rafy any anao. Aje vadina. Regninao izy. Tsy molina ohatrana misolosolitra. Zay manko tata problème manko izy naditry voalohany. Dia anao zany naditry fahatelo. Iverinao fa hoaiza ny olo maditry mivery any amin'ny elo. Tadidio zany. Asa mba atao modèle mihitsy tsy dingy dia nivaly ako. Raha tarity mandeha anafo be anao dia andeha koa. Indray tsara. Atokanao ny Jesosy fiainanao. Ny voromahery manambady tokana. Amen. Ary ny tegna mahafinaritra aminazy faharoa, ela velona. Ho aminao aneny fa ela velona. Ho aminao aneny fa ela velona. Tsy vitan'izany. Fa reo tsy manidina amin'ny toerana ambany zany.
Alfanidina. Anao raha mahita hoe ny misy voromahery ambony ny hitanao anazy, ambony fanidina noho ny vorona rehetra. Ny vorona rehetra hitanao ty ambanimbany ety daholo izy mandeha. Zay matetika tsy tian'olona aminazy zany miteny foana hoe zaho aty ty raha ratsy zany. Dia misy sorena mitsy voamarinana anao mampirapiranao ka nareo koa tiao tazoma koa faratsinanao. Misy vitro marinana amin'ny teny an'izany. Ahoana tsara pasteur ireny babanao, zaho aty tia raha ratsy. Tamin'ny ko fiainanao za manjarinjary fô. Amen. Mba manetretena ihany. Alefa azo ako za tazoma koa le paratsina tianao fidio mitsy vao taminazy. Fahotana be zany zao. Ohatra lahatra keky raro dia le farany ratsy ndraiky fidinao. Anareo le mbola tsy manambady reo. Andeha hifidy viavy anao dia le farany ratsy ve le fidinao. Andeha hifidy tovolahy anao dia tovolahy farany ratsy. Izy sao dia parce que tovolahy farany ratsy fiangonana tsisy. Ka zao hoe andaina rahalahy. Ary koa nefa tsy manambady. Hoe manety tena ono dia izany le farany ratsy. Dindiriana tompo. Tsy fanetretena. Na ty teneniko mihitsy. Ary zany ako ohatra za indrindra za ohatra magnano karama ka le raha nanonao ratsy. Tsy mifanaraka. Ireo zao volanao. Misy amin'ny ratsy nao. Tsy volako tsy ratsy. Adidiko zavy nagnasa olona nanangana parpaing. Dia nataony melomeloko izy. Magnano finition magnaraka eny ndosy mody aminao zao dia aremo ka. Anao mihoatra le pasteur mihoatra hoe tsy raha zay zao za tsy dia raha ratsy. Ka iny tompony iny. Tsy raha ranga ompoa. Tsy raha ianga viana. Raha ifengy. Dia atakalo ratsy. Dia manaiky ve anao amizany? Ka iny Jesosy aminao e. Amen. Alfanidina. Fa tsy fitoerana ambany. Ny farany ambany karazana voromahery dia afaka manidina hatramin'ny 20 kilometra miala tany. 8 kilometra. Azonao ve zany? Miala amin'ny tany ty. 20 kilometra. Somary mba rediokile rekrety pasteur David. Kilometer. Karena cuma butuh bangun rebulan. Alfanidina. Hatramin'ny 20 kilometra miala ambony tany. Lavitra hoe zany. Tsy moramora zany. Hain'i Jesosy ianao. Hain'ny Tompo ianao. Alleluia. Zany ny plasy misy ianao atsoaty. Ary ny tegna mahafinaritra amin'ny voromahery nefa manana vision goavana. Maventy be vision. Tsy mahatonga antsika ataon'olo anareo marombo ao tsara ndraiky vo. Andro keo nareo nanome mega église nareo zay. Uza matadari visionne matsikeke. Visionne guava. Arne fantara na fandre manje no mbatketsike ma vita zabdo tsika matun crise. Artsimente vita ni na. Iza fal na iza tfal. Amne naran Jesus. Hallelujah. Andre manje ni manoni. Na iza ngambo na iza tsia ngambo vita fu ngara. Miditra nanjy am'io zany mbo vinitry mba tsy nindite. Manana vision goavana sy lavitra. Enjana ny voromahery raha hijery lavitra. Na zavatra lavitra be agnitany. Satria ny voromahery dia afaka mahita zavatra 4 kilometra magnodidina anazy.
Ohatra izao mijanona eto 4 kilomètres magnodidina anazy izy miodiny magnanio 4 kilomètres de rayon hitany. Alevilevy saran-tsaina zany. Anao ve zao mba fahitahitanao ny paozinao afaka 5 taona. Zay le fijery lavitra tiako anagnanao. Fa tsy mianatra mizaha jiro ndraiky anao magnozono mahita lavitra. Tsy mizaha jiro. Fa tena hoe mahita zany anao androanao manao zavatra anankiray ozinao ataoko mafimafototra ty satria mitsindry lavitra. Mahazo vola anao tonga dia hoaninao fa anao mampiasaiko ty satria mitsindry lavitra. Amen. Miasa anao tsy manao antsirambana satria mitsindry lavitra. Manao zavatra anao manao zavatra sérieux satria mitsindry lavitra. Zay le tiako anananao. Zay le hafatra tiako ampitaina. Ka ny voromahery za teo sady manana vision ngeza no manana fijery lavitra. Afaka mahita izy ny zavatra 4 kilomètres magnodidina azy. Anao zao mba nandinika zavatra maromaro teo fiainanao. Ahoana ny fomba fijerinao ny ankonanao? Ahoana ny fomba fijerinao ny vady aman-janakao? Ahoana ny fomba fijerinao ny fiainanao manokana? Zay le fijery lavitra. Ai Jesosy enenao. Alléluia. Amen. Amen. Tadio fa anisan'ny zavatra mampihidy masom-panahy dia fahotana. Tena mahatonga olo tsy mba misy zavatra mba takatry sainananjy mandeha atao zao. Izy tsy mba mahita mihitsy hoe mba hanino moa izy fotrany medikody. Misy ndraiky ray am-pianakaviana fa midodo be fotsiny. Misy lehilahy tokony hamelogna ndraiky vilominy. Misy raha mikorokorontana tany agny na ambadimbadika agny andro alina sasak'alina madao ndraiky mifoka. Ampoule vaky na mahialaka sezan'olo mihitsy tsy vitany. Justagny zatry ninina sondravaka. Mampihidy masom-panahy tokoa. Hidy masom-panahy. Ary zay koa mba mahatonga anahy eto miteny. Za tsy hoe mifadoky soa. Fa izy koa anao tianao intelligent zany anao za memiana lambo. Misy problème magnatin'izy koa. Anao zao raha mitarimy alika, masainitsainy sakafo menony alika anao. Sy sakafo menony lambonao. Ohatranao mitarimy lambo. Mba compare olie. Za tsy mitariky anao za hoe za magnatsony mifady ndraiky zione tsy mifady. Fa za fotsiny magnatoro anao vérité. Satria anao mihinana lambo niany après 2 semaines ny lambo igny mbola agnatinao koa fo. Io anisan'ny sakafo farany mavesy ary maloto. Tsy mifidy raha hoaniny. Mahita antsiniky izy hoaniny. Mahita raha be izy hoaniny. Raha mpivarotra kisomo anao malafosa betsaka. Zanakanao aza fahanina an'io. Lasa bato karaha anao koa. Anao dia tsorony marina. Azonareo zany? Ka anisan'ny zavatra mampihidy. Jerevana efa ny olo tendan-kanina, ary markenao ny olo tendan-kanina, tsy mamahira-tsaina. Ikibo ifo resanao. Mifoma ndraiky izy misy akondro maso. Mifoma ndraiky izy hanina fora agnatinao ny olo tendan-kanina. Dana remarqué fa raha anao voky be tsisy raha tianao atao ka tsy atory fo. Ampy angamizay. Anjaranao izy koa mbola hinana tavinkena koa anao moana fo. Ain'Andriamanitra io. Izy magnan'io da tsara fa raha fagaravo mangahazo. Raha mba indraikindraiky moa izy magnino. Misy neny sasany agnatin'une semaine ny telo mihinan-dambo. Nefa za teo ny lambo hoaninao androany dans 2 semaines farafahalakiny mbola koa fo. Karaha agnatin'une semaine anao intelo niny ny fivolagna zany anao lambo fo. Ay Jesosy leno. Allora zaveko le izy amin'anao tsy sahiran-tsaina teo. Marona raha maro tsara io. Tsy haiko am'izany io fa hafa. Atsika hoa tsy fady, tsy manana doctrine zany ndraiky atsika hoe fady kisoa hoe fady amaliny. Tsy fady atsika. Fa magnatoro anao za ny effet secondaire an'izy.
tain'i Jesosy io no anisany zavatra magnidy sain'olo mahatonga tokantrano anankiray tavela foana anaty fantrana misy ahotana tompoko ao na tsy tianao zany fizanony maro mihidy saigny na raha mandeha anaty toka misy fidiram-bola fa le raha ampiasana le vola mihitsy no tsy fantana lasa manaonao foana de maty koa i vola misy ahotana na le lehilahy manota na le vehivavy manota misy ahotana fa anao raha vao milamina tsara anao io hitanao tsara fa marina le ten'Andriamanitra hoe fitahina lasa mitady anao akefolo mamaritra anao ahoana anao sao de misy an'izao aminareo ary tegna misy aminao marina izy satria misy sokatra lalana jiaby fa raha vao anao manota mihidy fafinaretana foana tegna azo amatinota fafinaretana 5 minutes nefa jiramanao isam-bola fa tsy 5 minutes zoraka zany hofantramin'olo pegnenao problemenao amandavan-taona nefa raha hely tsisy dikaniny andesina marimarena zay nampiatseny devotra ataony mihitsy zay tsy hamasina ny vatanao io satria fantantsara fa raha masina ny vatanao io misosa raha jiaby ka zany mba mahatonga ana mampirisika fogna atsara fa tsy mahasoa mba jirivo le fiainanao atsoatsy ananakory anao atsoatsy fa zavarambarina amin'ny fahafahotana madiniky fo io fo raha manahira ny sainao sana miovay anao vakio tsara ny bokyny Genesis 13 Genèse 13 14 à 15 Genesis boky fahatelo ambin'ny folo ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorinany nisarahany Lota taminy ka nanao hoe atopazony masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mena avaratra sy mena atsimo ary miantsinanana sy mianandrefana fa ny tany rehetra zay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay avitaiza miainga le fisokafana masom-panahy avitaiza miainga ny fahitany Abrahama ny atsimo ny avaratra andrefana taorina ny fisarahany tamin'ny Lota ka anao io manana Lota anao io quelque part any fa tsy mety fisarahana zay sy tiavanao mody fafanaila agnaty répertoire va heriny mody bloqué va débloqué ndraiky Lota talo Lota tain'i Jesosy anao le namanao talo sipa talo maiky talo nanjingy anao talo regny foana izy manahirana anao io ary jereo tsara ny olo manambaly namany talo fo magnadalana misy vaovao zay loro niarany mipetra tandire tambojafo zay ireny talo de raha dika Lota fa taorina nisarahany i Abrahama tamin'ny Lota nampahitan'Andriamanitra zavatra izy ny minitra anao ivonina isaraka amin'ny fahotana manomboka ampahitan'Andriamanitra marse masonao io manomboka ampahitan'Andriamanitra tady vola masonao io manomboka ampahitan'Andriamanitra zavatra betabe ain'Andriamanitra lenao dini tsara fa ny afahanao manana vision dia mila misy zavatra isarahanao satria miankina amin'ny visionao ihany ny aviny fiainanao zany hoe inona no hitanao inona no hitanao mahatonga olo anankiray lasa panana io ny zavatra hitany mahatonga olo anankiray lasa misanatra be ny fiainana io ny zavatra hitany ka apetrako aminao question inona ny zavatra hitanao qu'est-ce que tu vois raha mbola rondrako fo hitanao tsy manjary atao dara raiky aminao Jesosy sasanao regny fo raha mameno sainao ro mady eran zany tsy zany n'olombelona rehetra mitovy fa tsy mampitovy azy ny zavatra hitany mbola very hoe ino ny zavatra hitanao fa miankina amin'izany ny ahaviny fiainana
Lazao hoe amen. Halleluja. Mila miala amin'ny zavatra mahazatra anao ianao. Mila miala. Hoe irina nahazatra janony amin'izay fa mitadiava zavatra vaovao. Araka ilay resantsika androany, nentsina hoe Josefa dia manetaeta zava-baovao. Tain'ny tompony. Didika manaraka ny voromahery tsy tia mihinana fatin-javatra. Tenenina kekinao fatin'ino hoe foaninao. Aza tahoranao fa tsy magnetitra. Raha misy kasibosy. Tenenina. Fatin'ino hoe foaninao. Ny zavatra hoan'ny voromahery dia zavatra frais. Izy namono azy. Ohatra nisy biby hitany dia nivonono, igny ihany no hoaniny. Fa na misy henan-draha eo ka efa maty, tsy mihinana an'izany. Zay mahavoromahery ny voromahery. Amen. Izay koa mahatonga tsy mety miezaka foana mitady zavatra vaovao foana zaho meko anao. Zaraiko aminao. Satria anao voromahery tsy mpihinana fatin-javatra. Tahin'Andriamanitra nenao. Itahinao ane ny fanamasina. Halleluja. Zany hoe izy zany tsy manano parazity. Toy izy amin'ny nalain'olo dia izy nety mihinana an'iny. Fa izy mihitsy no mitady ary izay nitadiaviny no hoaniny. Zany mahatonga anazy samy mijoro foana eto hoe anareo zao sao dia mieritreritra za mihinana ny rakitra anareo. Za tsy mihinana an'izy. Tsy avomavona zany fa raha mary. Miezaka za mitady vola. Zay mahatonga ana ndraikindraiky mbo meky. Za tadiavinao tanana aky nefa za tsy amenao vola. Lasa za sy misy rendez-vous quelque part agny aiza ho aiza ianao pasteur. Pasteur boko atao andregnarako fa PDG. Amen. Aiza ho aiza ianao PDG. Anao fa izy manahirana anaky vola aminy magnatsara io. Toko ianao. Amen. Sasa zany mi-insiste. Sara mbo mamelitra azy ake. Reo minan-kany. Reo mila fahana. Reo zay tsy manjary angalana ravina baiboly hoe amin'ny exodosy. Titeraka tamin'ny fanafana. Ay Jesosy. Ka tsy mety revana zany kristianina tsy miasa zany. Tsy mety zany kristianina manao parazity zany. Hoe miambina olo andeha nahoana raha kofa mirava. Ravavy. Sady tanana sakany olo. Matika anao koa io. Toerana fivavahana anaty fotsy fangahoana amin'olo. Aza atao hitany mazo raha. Jovitika mitadinina. Misy sasany, misy olo ndraindray kamo andeha hivavaka satria mila efanao fo. Taregnany problème ananjy. Hanaovany an'izao. Taregnany amin'ny tisserie. Tsy mety zany. Ny voromahery tokoa mihinana zavatra fray. Fa tsy mpihinana fatin-javatra. Tain'ny tompony. Halleluja. Ka raha misy olona tady hagnano parazity aminao dia teneny moramora zany ndraiky koa tsy mpihinana fatin-javatra avao. Amen. Matetiky izy lasa fahazara. Isaky misy problème izy dia angaha foana raha agnaty lohany. Nefa ny olo angahoanao tsara nangaha. Ary zay mahatonga nasarotiny indray amin'ny vola na 5,000 na 2,000. Io tsy azonao ny sakanina zany olo nangahoanao an'io. 10,000 maloto no vao mahazo 50,000. Ka ahoana ndray koa manakatsaky na daibala matero kely any dia amenao any 25,000 any. Azo manao zavatra sana amin'izany. Fa anao voromahery. Ary tegna mahafinaritra teboka magnaraka voromahery tsy tia miara-dalana amin'ny vorona hafa. Reo tsy hitanao miaraka amina biby hafa zany voromahery. Matoy izay na miarakaraka amina biby ninjehiny. Tiany hoanina. Azao. Ka anao zany matoy miaraka amin'olo anankiray tokony olo ataonao délivrance io olo io. Zay ny pitanao tangilany. Amen. Amen. Tsy tia miara-dalana amin'ny biby hafa. Ka zay mba mahakagana amintsika. Misy amintsika manambady kamaraditsika olo célibat. Atsika kristianina zao tontolo zao ny tegna namantsika. Atsika manompo an'Andriamanitra olo mpanompo sampony mihera mihitsika. Ahoana ny tafavoakanao amin'izany? Ny voromahery toko tsy mety ara-dalana amin'ny voromahery.
hainy tompony. Ary zay mahatonga anao magnanatra foana hoe ny olona rehetra dia azonao fantarina fa tsy voatery ataonao namana. Zany no olona fantatra izy fantako fa tsy voatery ho namana. Fantako fa tsy voatery ho amino satria tourne grand homme non pas beaucoup d'amis. Ka ianao io grand homme satria volo mahery ianao. Amen. Mba tonga saina riavana fa ny olona tsy mitovy fijery aminao tsy tokony ara-dalana aminao zany. Tsy tokony ho namanao. Fa ny olona mitovy vision ihany no tokony ara-dalana. Raha ny olona anankiray riavana tia manakina fivavahana zay ataonao mandraisa décision. Aza mandrany lera aminazy. Tisaky mikoragna aminareo izy fivavahananao fa ratsiro. Zany ve le tokony ataonao namana? Menana avako akaiky karakory ary ka ifivavahana ataoko io raiky ihany dia fa tsy tiavana zay zay. Tifankafantatra sisa. Ty tsy havanako amin'olo Jesosy kio raha vohiny tiany. Io nandaniako lera, nandaniako ny andro fatanorako rehetra. Masaroto ny ana. Mitovy amin'olo anankiray manana ny fombany. Mitovy amin'olo anankiray manana ny ahody ratsy tompoy. Ndana moa kianina, miady aminanjy edy anao. Fa anao fivavahana ataonao na kian'olo ary manginy vavanao. Mety pas normal. Tsy tokony ara-dalana amin'olona tsy mitovy fijery aminao. Lazao hoe amen. Mila mijoro antsika lasana mafy, mila sarotintsika. Anao nendray mareny fiangonantsika ratsiratsiny manginy vavanao. Teneny mafy. Tsara nangata aminareo tany pasterania hoe favile. Amen. Izy koa masaha ianao, zay efa onga ho an'izy koa. Aloha azavatsara izy koa masaha. Levonangahoako boko masaha to. Hainy tompo ianao. Alleluia. Andana remarkeo fa misy karazan'olona tsy namana ny dieny aminao fa moha ny fahotana zay nazatrinao taloha. Tsy andeha hikamarady aminao zany diany. Fa le fahotana nazatrinao taloha iny tadofo azy. Dia milaza avy anao fa meilleur aminao izy. Devoly tonga aminao reky. Satana tonga amin'ny tokantragnonao. Satana tonga amin'ny FB nao. Bloqué ho any. Anao milaza fa mi or nefa anaitra an'le menarana ela. Jesosy enenao. Tsy tokony isangisangy amin'ny zavatra zany. Na dia olona tiaviny io ara, dia ataoko hoe sipa anao. Discerneo tsara. Fa misy karazana sipa manaitra ota ao anaty. Au lieu de agnamafy ny ara-panana. Tadidio zay fa tsy olo hiaraka aminao ela edy. Azonao ve zao? Milaza fa tianao izy nefa mitariky anao ngandro raha hafa fo. Tsy ho namanao ela. Fa mpanentra fahotana. Tainy Jesosy ianao. Tainy Andriamanitra ianao. Ary ny tegna mahafinaritra ny voromahery ihany koa dia izy mazoto miasa. Ireo tsikamo zao. Mazoto miasa. Alleluia. Miasa ho an'Andriamanitra. Miasa ianao mba hamelomanao ny ankonanao. Ka isika dia manomboka feno aza ny minitra manaraka ianao fitondrany fanamasina. Ekeo zay fomba hitondrany fanamasina. Reny fampianarana reny ao eto reny dia fitondrany fanamasina. Taridalana ny fanamasina. Manaovany zao, manaovany ty. Arao izy reny tompo fa tsy matiatika. Maro rehefa ny olona mitady fampianarana vaovao nefa na le taloha raha tsy ankatoavana. Za zao nandritry ny confinement nanao fandaharana zay foana za tao amin'ny FB. Isika mandray za manao fampianarana. Nga manao raha mijery fampianarana ao raha ny zato kely. Satria firy jour zay misy ny confinement. Ino fa tsy 3 semaines. Efa mihoatra ny 3 mois. Misy ny confinement. Nandritra zay rehetra zany nanao fampianarana fa misaky mandray tsy tapaka. Dia donc zany misy fampianarana filo efa manjatra. Fa tatoako amin'izay sa tsy nagnano le izy tsony le direct kely le 20 minutes 15 minutes iny. Dia da izy mafy tsisy tsolo. Dia question mipetraka mba efa nakatoavinao ve le misy tany. Misy zato mahery izy ao. Mbola miamperaiky koa ny anty.
Misy olona tia hijery zavatra vaovao nefa le taloha raha tsy vitany nankatoana azy. Tongava saina fa tsy voromahery tompoko zany. Voromahery mazoto miasa. Amen. Alléluia. Alléluia. Teboka magnaraka ny voromahery manana fisainana mpanjaka. Agnaty lohany ao zany izy anjaka. Anjaka amin'ny arabola, anjaka amin'ny tokantrano, anjaka amin'ny arabola. Enao io mpanjaka. Tsy fikorana enao anjaka. Manona nisy ny fanjakana fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Ka isika zany rehefa tsy tokony ho kamo miasa ho an'Andriamanitra, ninonino iraha mba ataonao na natao. Ato an-tranon'Andriamanitra rehefa tsy misy asa ambony zany fa mitovy daholo. So anao mihevitra fa ny mpanadio no farany mpiasa ambany akato. Non, mitovy daholo. Tain'i Jesosy anino. Alleluia. Aza mihevitra ny tegnanao ambony sy ambany zany fa mitovy daholo tsika reo agnatin'Andriamanitra. Amen. Misy zao mieritreritra ho neny nao ny farany ambony. Andao raka tsika fa madiky. Anao ndraika kito mitatoriteny amena tsika isanandro. Anao ko dinonao asanao anazy avy be marina. Tega varina ny bebe. Verinao moramora ramalana. Tsy mandriana, tsy mandriana. Amin'ny telo fa mifoha. Mitady zavatra maro be isan-karazany. Tsy voatery ho tantareko anao. Amen. Farany ny tegna voromahery mahazaka formation enjana. Io na mafy karakory zakany. Raha mba fantanao ny fomba fampianarana regny voromahery regny ny zanany andeha agneba avy ambony ringringy. Mandeha izy mitady tanety amo be. Dia atsipiny avy agny zanany. Dia mikepakepaka bokon'olo ny tahiny. Dia raha hitany mbola tsy mahavita manemba, resy ndraiky dia ahery neka. Ka le raha andeha vonigny regny mitovy amin'ny zavatra mahazo antsika ndeha. Dia tafiteny mihitsy anao ny raha Jesosy za tao raha andeha voninao. Jesosy za tao raha ataonao karakory satria enjagna loatra ny zavatra mahazo anao. Amin'ny maha-voromahery anao, zavatra enjagna ny nataony Tompo aminao. Zavatra enjagna ny mety aminao. Ary efa mampianarina anao fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny zavatra sarotra. Ny ahafantaranao fa misy Andriamanitra ny toerana anankiray dia satria misy zavatra sarotra teo ny vahana. Raha mpiakatra koerambava zany tsy mila anao n'Andriamanitra fa nomeny tanana saina anao ary maso mahita ampiditra ny mbavana. Matetika regny ka délicat regny agny no ilana anazy ary agny matetika izy no miseho. Raha andeha hivoaka velany eo anao tsy mila mivavaka be. Tonga dia lasa. Fa rehefa matosa misy zavatra sarotra amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, egal eo akaikiny eo zay Andriamanitra. Matonao mandalo zavatra sarotra eo akaikinao zay Andriamanitra. Zay rehefa tsy mampiontsona na goavana be ny zavatra ataontsika, fantako eo akaikitsika Andriamanitra. Okeno anana zany fomba fijeza. Ny voromahery rehefa mianatra ny zanany anidina za dia alatsana be ny ambony ringringy. Ohatran'ny vonona nefa formation ihany. Rehefa tsy mahay dia alainy ndraiky fa tsy avela no faty. Raha fantanao tsara ny voromahery rehefa mahazoazo taona regny mihintsaka daholo volovolo jiaby. Hatramin'ny molotranazy io mihintsaka dia mikajy agarazy izy. Misika anaty lavabato. Ary tsy afaka mihetsika ny satria amin'ny angofony io miavaka. Zay le mahatonga mbailonga azy ny fatanoranao odindray toy ny voromahery. Le ancien molotro, ancien bolibolo, ancien angofo jiaby mihintsaka daholo miveriny vaovao ndraiky dia lasa karaha tanora lalandava izy. Ho hitanao manomboka androany fa avadika Andriamanitra tanora lalandava. Izy olona mijerinao tafiteny dola anao tsy miova mihitsy asadiny fa misy fahasoavana anatinao. Misy fahasoavana anatinao. Misy fidrananao ampitsanana moramora mitoerana misy anao. Misy fidrananao mba hisokatra amin'izay eny lalanao. Ho ampitoeran'Andriamanitra ny amin'ny avo anao. Jesosy Kristy ananatra ny fiainanao. Ampandresy anao. Misy fidrana sady maminany amin'ny herinandro ity ho hisy lalam-bola tsy indiretinao. Misy fidraman'Andriamanitra. Misy fidraman'Andriamanitra. Hisokatra amin'izay zavatra rehetra. Manona fitahina rabola avy atsimo, avy avaratsy, avy amreka, avy atsinana, avy
anokatra lalana, anokatra lalana, anokatra lalana. Sokatra lalana amin'ny anarana Jesosy. Misy ny fisaran-dalana, misy ny famatsiana mahagaga, misy ny fahitaam-podiana, misy ny hafaganam-pandeha. Rasa amin'ny anarana Jesosy. Okandray sabatra anao eto. Ty zavatra namidinao tsy mety lafo. Ho avy amin'izay mividy amin'ny toerana ty. Zavatra hitadiavanao mpanofa tsy mety ahitana. Iantsanao mpanofa anao misafidisana mijoreto amin'ny apôstôlin'Andriamanitra. Ze nirana ho anao, nirana ho an'izao ilatrao. Oka ho tahina raboly anao, oka ho tahina raboly anao, oka ho anesa raboly anao. Anan'anao Jesosy. Fafambaraka analavitra ny fiainanao. Mizongotra rehetra manoka anao ho lavo anatsena. Tsy foananao tsy azo enjena, tsy azo adivana, tsy azo akalaina. Andriamanitra ijoro ny fiainanao manomboka androany. Raisa ny fahasoavana izay, raisa ny fahasoavana izay, raisa ny fahasoavana izay. Samy misaotra ny Andriamanitra. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, can you sound of those that you don't know? Yasan yang tukatan na, yasan yang tukatan bisa na, yasan yang bilang kesam. Nesa desa naman dia selfie-san, raise me fulfill na ini. Oh, yeah, boleh. Zay tompo fa andro andresena izao, andro sehoan'ny fagagana aminay izao. Maminany sady ihany koa zay tompony amin'ny fagnamboarana ny trano mega eglizy ho vita soamantsara. Amin'nkerinandro ity misy famatsina ao ataon'Andriamanitra, misy fahitaam-podiana ary misy izy mitsangana anohatra nandrava ny ho asa io. Andriamanitra anohatra sy andrava ny fiainana. Ho maina tsy misy nanozo izy ary niomotra tsy misy nanombotra. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano kosa dia rehetra manohana mamafy ny fanamboaran-trano, Andriamanitra anohana azy. Eny hatramin'ny taranany ahita ny fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana. Alleluia. Tahina manokana ianao. Tahiny Jesosy ianao. Zay ny fotoanantsika teto, sotranao nahatra hatramin'ny farany.